Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Dia raina ny tompo omena voninahitra izy no zao fahasoavana lehibe izay efa nitorany antsika izao. Satria isiky ny mandre ny fandarana ianareo dia miasa Jesosy. Ny marary hositraniny, ny manaolana hovonjeny, ny maneta mavesatra omeny fitsarana. Efa teny nataony tompo Jesosy izany, teny nataony ho andreo izay mino sy resy lahatra ny aminy. Manarak' izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay mahita sy mandre ay ny tenako amin'ity androany ity. Ka ny anatanako anao dia izao, raiso ny afatra entiko ho anao ho anareo, ary mino fa aso anareo sy ny ankonanareo tokoa izany. Mbola iresaka aminareo mikasiany amin'ny oziny indray aho amin'ity andro anio ity. Araky ny fanambarako hatramin'izay moa dia tsy anganoangano na rirarira na onoono ny filazana fa misy ny ozina, fa tena misy tokoa satria ny baiboly no manambara izany. Ny ozina dia hery ratsy tsy hita maso fa saingy ny zavatra ratsy entiny kosa dia azo tsapatarana ary tena mivaingana mihitsy. Amin'ny akapobeany ny nataon'ny olona no fototra matoka ny ozina misy eo amin'ny fiainan'ny olona na eto amin'ity firenena ity. Akoatrany hoe nisy nanozina ianao na hoe nisy namosavy ianao. Ny ozina ihany koa raha ny voalasan'ny baiboly no jerena dia tsy mijanona eo amin'ny olona iray efa azo ny antanana, fa miampita sy miampita hatrany any amin'ireo taranaka rehetra mifandimby izy. Zay nahazo ny ray aman-dreny be ohatra na nahazo ny ray aman-dreny teraka io lazako io dia mahazo ny taranaka rehetra mifandimby. Ary arakaraky ny itombon'ilay taranaka no itombon'ny herin'ilay ozina eo amin'ilay olona na eo amin'ilay taranaka zay efa nazahoany toerana. Araky ny fanambarako tamin'ny tany aloha tany ihany koa amin'ny karazany ny ozina mahazo ny olona, mahazo an'ilay taranaka, mahazo amin'ny faritra iray na ihany koa hoe mahazo ny firenena ray manontolo. Dia zao no teniko, aza mba sendra zany ozina izany ianao sy ny taranakao, fa tena ataony mamay ary ataony mangidy fiainana. Mitondra olana sarotra vahana matsy ny ozina rehefa tonga eo amin'ny olona iray na ny taranaka iray. Araky ny efa natsitoko teo amin'ny karazany ny ozina mahazo ny olona na ny ozina misy eo amin'ny firenena anankiray. Anisan'izany ity karazana ozina iray ity dia tsy inona izany fa ny ozina mangataka sy misamotra. Rehefa sendra anty karazana ozina iray ity ny olona iray na ny taranaka iray dia na ny firenena iray azy dia atao amin'ilay ozina le olona mba angataka sy samotra. Eny na dia efa tafiditra amin'kizo, tafiditra anatin'ny olana faran'izay mafy be aza izy, dia tsy amialan'le ozina mihitsy raha tsy mangataka sy misambotra foana. Tahaky ny ozina rehetra ihany ity karazana ozina iray ity, izy no mifehy, izy no mitondra le olona na mitondra le taranaka na mitondra le firenena arak'izay tiany. Ny amantarana anty ozina ity dia izao, ny amantarana hoe misy ozina mangataka sy misambotra ny olona iray na taranaka iray na ny firenena iray dia izao, tsy mety, tena tsy mety arabaky teny raha tsy mangataka sy misambotra foana izy. Lasa fahazarana
sy ny fomba fanaony mihitsy ny toy zany. Mety manana ny ampy na manaka atao le olona na le taranaka fa saingy tsy mety ny fony sy ny sainy raha tsy mangataka na misambotra izy. Tahaka reny olona tsy manala henatra reny tsony izy no le ozina zay manery azy ho am'izany asa fangatana sy fisamborana izany. Efa nahita reny mpianakaviana anankiray ao zay nipetrany ty ozina mangataka sy misambotra ity, ary efa nisy fotoana nananatra sy nanitsy an'izany olona zany ao, fa ohatrany tsy mety resy lahatra mihitsy izy, ohatrany hoe tsy mety miova mihitsy ny fiainana. Olona mba manana ny atao ihany izy mivady, mba manana ny ampy ihany na dia tsy mpanan-karena faratampony azy. De ny olana misy amin'izy mivady reto de ity, ny olana vokatry ilay toetran'ilay ramatoa, satria ilay ramatoa vadin'ilay lehilahy de tsy mety mihitsy raha tsy mangataka sy misambotra. Raha ohatra ka mivahina tranon'olona izy na mamangy reo namany izy dia tsy mety mihitsy ny fony sy ny sainy raha tsy mangataka na misambotra am'ilay olona ivanianany na le namany zay vanginy. Ary ndraindray no mitahotra ny vadiny de mody fitsaka izy fa tsy maintsy mahita hevitra izy anehoana an'le hoe mangataka sy misambotra. De izy mivady reo moa ataoko hoe mahafantatr'olona be debe maromaro ihany izy, ka rehefa mandeha mietsena ohatra io ramatoa io mandalo tsena ka misy mpivaridamba fatana de tsy amialany mihitsy raha tsy mahazo lamba eo izy na dia 2 metatra na 2 metatra azy. Rehefa mandalo mpivaritra de tsy mety mihitsy raha tsy mahazo raha ohatra ka fatany io olona io. Ary na de tao amin'ny trano misy tao amiko azy fatany fa masika aminy mananatra azy am'izany toetrany zany, fa de mahita fomba fiteny foana izy angatahana sy samborana, tsy maintsy manao zay hetsika zay foana izy, na iza na izy io, na fotoana manahoana na fotoana manao ahoana io. Inona ny ato matoka azy manao zany? Nefa izy mba manana ny ampy ihany, mba manakatao ihany, fa tsy hoe olona seram-piainana, satria misy ozina karazan'ilay manosika azy angataka sy sambotra no mitoetra eo aminy. Mety hoe sahiram-piainandray le olona na le taranaka, fa izao no lay ozina de tsy te hiova izy, tsy te hivoatra izy, fa lasa fiainana mahazatra azy le fiainana mangataka sy misambotra. Ao ndray ireo olona tsy mihinana ary tsy mitafy raha tsy mangataka sy misambotra izy. Enina de efa bokany trosa araka fomba fiteny azy le olona de mbola miroso am'izay fiainana mangataka sy misambotra izay ihany izy. Raha mandinika ny zava-misy eto Madagasikara izao ao dia matsapa fa misy an'ity karazana oziny iray ity eo amin'ny vahoaka malagasy. Eny, eto amin'ity firenena misy antsika ity mihitsy azy. Zao mantsy no voalazan'ny baiboly raha miresaka ny amin'ny ozina izy. Deutéronomie 7:20 ka ny 7:7 no vakitsika. Deutéronomie 7:20 7:7 sy ny 7:7 toy zao voasoratra. Ny vahiny eo aminao isandratra ho ambony de ambony no ianao, fa ianao kosa ietry ho ambany de ambany. Izy ampisambotra anao fa ianao kosa tsy ampisambotra azy. Raha mandinika an'izany tenin'ny soratra masina zany zao ianao, ary mandinika zava-misy eto Madagasikara, dia tsy resy lahatra ve ianao
fa misy ozona tokoa eo amin'ny malagasy sy eto amin'ity firenena misy antsika ity. Manitra sy tena manitra ny malagasy, mietry ambany de ambany ny malagasy araky ny fandininy manampaizana azy ony de fa kely sisa de ogisitra malagasy raha miresaka fantrana sy fasairanana. Kanefa kosa ny vahiny tonga eto Madagasikara, mandala eto Madagasikara dia tsy mba manitra takatsika malagasy na sairana takatsika malagasy fa misandratra izy, tena misandratra izy. De hoy aho hoe tsy ozona ve zany riavana malala, tsy ozona ve ny afantaranao an'izany. De hoana ihany koa voasoratra tsy maintsy misambotra amin'ny vahiny ny malagasy vao velona, kanefa voalaza fa tany manan-karena Madagasikara. Tsy ozona ve zany riavana malala, tsy ozona ve ny fahafantaranao an'izany. De hoana ihany koa no mbola voasoratra de autoronomie toko fa 8 sy 7 zao voalaza zao hoe ny vokatra ny taninao sy zay rehetra fa nisa saranao de ho an'ny firenena zay tsy fantatrao, ary anao vanisasiny ankiriny sy ho torotorony mandrakariva ianao. Zany hoe raha i voasoratra io ny jerena dia anjakan'ny vahiny ny fanananao sy ny arenanao. De raha mandinika zao ianao zava-misy eto Madagasikara de tahaka zany mihitsy. Anarany ianao hoe mba manana fananana marobe, arena aky ambony tany na arena aty ambony tany na ny anaty ranomasina, fa dia tsy mba iainanao amin'ny kafaliny izany. Fa ny vahiny kosa de tena manjakazaka amin'ny fananana de ny fananana malagasy. De hono le ten'Andriamanitra vakina teo hoe oversaina ianao izy ny amin'izany zavatra zany, no le zavatra hitany masonao. De hoy aho hoe tsy ozona ve zany riavana malala zay mandray ahy am'izao fotoana zao, tsy ozona ve zany, tena ozona zany riavana malala. De iverena indray ny mikasiany am'le ozona misambotra sy mangataka. Rehefa misy aty karazana ozona iray ty, ny olona iray na taranaka iray dia araky ny fanambarako tiary aloha, tsy mety mihitsy ny fiainany raha tsy mangataka sy misambotra. Tsy mety mihitsy, na dia manana ny atao aza izy dia tsy mety mifonisinysainy raha tsy mangataka sy misambotra. Ho an'ny sahirana sy mahantra moa de mandeha ho azy ny baiky ny ozona sy baiky ny ozona, fa izy tsy mihinana ary izy tsy mitafy raha tsy mangataka sy misambotra. Ohatra efa nisy zao ato anaty baiboly zao tantarako aminareo zao, ato amin'ny Samuela voalohany toko 2 de 9 sy 4. Rehefa aveo vakiako aminareo lay voasoratra araky ny voalaza amin'ity Samuela voalohany toko 2 ity dia niara-ny ozona ny taranaky Ely mpisorona, niara-ny ozona. De maromaro ihany moa ny karazana ozona zay nataon'Andriamanitra niatra tamin'izy ireo, fa ny anankiray am'ireo ozona ireo de lay ozona mangataka sy misambotra, tsy mihinana, tsy mitafy raha tsy mangataka. Zao mantsy zavatra nisy raha ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Nanao tsy fanao reto zanaka mpisorona ireto, zanaky Ely, ary zay zavatra tsy fanao zay no mitondra alahelo tao amin'Andriamanitra ka natonga ny ozona zay niatra tamin'izy ireo. Raha ny fomba fiasan'Andriamanitra nefa de zao, ny mpisorona
ny taranaka mpisorona dia velominy asa fisoronana zay ataony, tena hoe velominy asa fisoronana zay ataony. Fa rehefa tonga tamin'ny taranakely kosa le ozina tsy mihinana ary tsy mitafy raha tsy mangataka dia zany lasa fiainana. Antoka efa ketsika voasoratra eo amin'ny andininy fa 10 ary zao anangana mpisorona matoko ahy zay anao araky ny ato ampoko sy ato antsaiko, ary zao ampaharitra ny taranana ka nde eo anatreny voaositro mandrak'izay izy. Ary ho avy zay sisa rehetra amin'ny taranakao ka eo koa ka eo natreny angataka vola kely sy mofiraika anao hoe masina ianao mba tendreo isam-pisoronao mba azahoako sombo mofo hoanina. Mazava be mivoasoratra, anangana mpisorona matoko ho ay aho ho ny tompandriamanitra. Fa ianao kosa le taranaka voaozina tsy mihinana raha tsy mangataka de zao no ataonao. Ho avy fotoana anatona zany mpisorona zay voaositro zany ianao, mpisorona zay efa notendreko zany ianao, de angataka aminy vola kely sy mofo ray, de zao no teninao hoe mba tendreo ho isam-pisoronao mba azahoako sombo mofo hoanina. Satria ny mpisorona zany de natao anao asa fisoronana, de amin'ny alalany asa fisoronana no amelomany ny tenany. Fa saigy rehefa misy an'ty karazana oziny araiteny ny olona dia tsy maintsy mangataka hoe mba tendreo mba ho isan'ny mpisoronao mba azahoako vola kely na sombokanina hoanina. Riavana malala, zao no teniko aminao, zao no teniko aminareo. Raha ohatra ka misy an'ty karazana oziny aray ity eo aminao, eo amin'ny taranakao, de arak'izay nambarako zay zavatra tsy maintsy iainanao mandritry ny fahavelomanao, na ihako hoe mandra-pahatonga ny fotoana atapaka sy afoana an'izany oziny zany tsy eo aminao sy ny taranakao. Na inona ezaka ataonao, na inona zavatra ataonao raha mbola mety atao eo aminao sy ny taranakao ity karazana oziny iray ity, de zay foana fiainanao. Tsy mety raha tsy mangataka sy misambotra ianao, tsy mihinana raha tsy mangataka sy misambotra ianao. Ary fahafantarako azy dia tahaka zany mihitsy no mahazo azao firenena malagasy misy antsika izao. Tsy velona raha tsy mangataka sy misambotra amin'ny firenendehibe. Tena arabaky teny mihitsy, tsy velona raha tsy mangataka sy misambotra amin'ny firenendehibe. Ary na de efa latsalatsain'ny any ivelany azy tenitenenina de ohatrany modena tsy hita izany, fa de mety de hoe mangataka sy ny misambotra ihany. Raha tena olon'Andriamanitra nefa ianao ary manana Jesosy tompo sy mpamonjy anao ianao, manana Jesosy velona anatinao ianao, raha tena olon'Andriamanitra ianao de tsy natao angataka sy sambotra zany mihitsy. Satria efa nataon'Andriamanitra ampy anao ny fitahiny. Ny mifanotra am'izany aza no tian'Andriamanitra iainanao, ianao manome, ianao mampisambotra, fa tsy hoe ianao mangataka, ianao misambotra. Noho zany raha matsapy ianao fa misy an'ty karazana oziny iray ity eo aminao, de zao no teniko. Voalohany, amafiso aloha ny faloranao tena ho an'Andriamanitra. Ny fampandrosoanao a Jesosy onona sy toetra ho anatinao, ny famelanao a Jesosy ho velona ho anatinao. Aoko resy lahatra ianao fa Jesosy le zanaka natokan'Andriamanitra no vaolana ho anao amin'ny lafin-javatra rehetra, indrindrindrindra vaolana ho anao manoloana fisiana ozina
magataka sy misambotra zay efa nisy teo aminao na nisy teo am'taranakao na nisy teto am'ty firenena ity hatram'izay ela be izay aoko resy latrany am'izay ianao ho anareo zay mpitondra fanjakana manokana de tena mpitiavana amparetretena no iatsokanareo mba hitodika amin'Andriamanitra am'izay mba tena anotra ny fiainanareo ianareo mpitarika ianareo mpitondra tena hoe ho an' Jesosy marina fa ankarazany fivavahana misy eto ambony ty tany ity fa za kosa de samy laza aminareo fa ny fivavahana kristianina ny fivavahana miorina ao amin'ny Jesosy miorina finoana Jesosy no azo antoka fa mavoavojy anty Madagasikara ity matonga zao firenena malagasy zao zay voajery amin'ny ozina mangataka sy misambotra ho afaka am'izany ary anana fiainana vaovao sy tantara vaovao faharoa mila tapahana sy foanana ity karazana ozina iray ity de ny ozina mangataka sy misambotra mila tapahana sy foanana ny fisiny ary zany no antony mahatonga matetika tsy mitsatra ny manasanareo mba amonjy fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy Androdrakely satria efa hitanay sy tsapanay fa na manahoana sy manahoana ny karazany ozina sy ny heriny dia azo tapahana sy azo foanana ny fisiny ka raha misy ty karazana ozina iray ity eo aminao hoe mangataka sy misambotra efa mataona no natsapana an'izany de mino aho fa ao anatin'ny fotoam-pivavahana zay atao ao anatin'ny fotoam-pivavahana zay anasaina ianao de hiasa ny herin'Andriamanitra atonga le ozina zay mitatao teo aminao ho tapaka sy foana be debe ny olo efa natsapa ny famarina zany teo amin'ny fiainana de hoy aho hoe ahoana no tsy atsapanao raha ho avy tokoa ianao amonjy aza fotoam-pivavahana zany fatelo de zao hainko tenoko aminao mila manao vavaka fifonana ianao satria io ozina zay mahazo ny olona io de tsy tonga ho azy teo am'le olona kory na ny zatra nataonao tao taka ny nataon'ny taranaky ely de nalahelo Andriamanitra nalahelo izy no le vavanao no le vava ratsy nataonao raha ohatra tsy namemo anao tsisy afaka niery anao fa le vavanao le vava ratsy nataonao le fetika nataonao no natonga n'Andriamanitra nalahelo de inona mivokany de lasa tonga ny ozina eo aminao sy ny taranakao de zay no mahatonga anao to amina hoe mila manao vavaka fifonana ianao no nataonao na mila manao vavaka fifonana ianao no nataony ray aman-dreninao na nataony ray aman-dreny anao ny ozina io moa le tempo taminao hoe manaranaka izy io manaraka ny taranaka de zay mahatonga an'le vavaka fifonana tsara tena hoe laina ataonao tokoa eo am'izao fiainanao zao mikasina am'ty firenena malagasy misy antsika ity indray de mitaona antsika rehetra ao ianareo zay fa nandray an' Jesosy manana Jesosy manana didy lehibe eto am'ty firenena ity isika tena manana didy lehibe ary miandry ny etsika ataonao ny Tompoandriamanitra andao anao vavaka fifonana ho an'ty firenena malagasy misy antsika ity isika andao anao vavaka fifonana ho an'ny mpitondra firenena am'izao vaninandro misy antsika zao isika mba tena hoe amindra fo amin'ny malagasy amindra fo a Madagasikara amindra fo am'izao mpitondra firenena izao ny malagasy ka hitodika ny fony hitodika ny sainy ka na de amin'ny karazany ary fivavahana misy eto Madagasikara de hitodika amin'Andriamanitra tsy toy izy lay rainy Jesosy Kristy ary hitodika amin'i Jesosy Kristy izy ho resy lahatra
fa Jesosy ho tompo sy mpamonjy, Jesosy no vahaolana ho an'ny malagasy velona eto ambody tany ety, ary mba ampandroso an'i Jesosy ho ao anatiny izy, ary mba ho sa anokatra ny vavany ka nolotra zao firenena malagasy zao Madagasikara zao ho an'Andriamanitra, ho an'i Jesosy Kristy izy. Mino aho fa raha anao vavaka isika zay efa nandray an'ny tompo, nandray an'i Jesosy ho eo ivavako an'i Madagasikara, ho an'ny voaka malagasy, ho an'ny mpitondra zao firenena izao, de iainao nandanitra Andriamanitra, ary amin'ny andro ray tsy apositsika de ho tonga eto Madagasikara ny famindrapo, ho tonga amin'ny mpitondra ny firenentsika ny famindrapo, ka zao firenena zay fatoloan'olona molitra hoe firenena mahanitra, firenena tena latsaka ambany de ambany, no ny herin'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana Jesosy, dia possible ny sandratandriavana, possible ny atonga azy ho firenena manana voninahiny, manana ny maizy azy. Mitera ny ajary ny voninahitra, de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. De averiko ndray moa lay teny nambarako taminareo teo hoe manasinareo zahay, togava mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay, fa Andriamanitra amindra fo aminao rehefa tonga ao ianao, ka isy herin'Andriamanitra anafaka anao amty ozina karazany iray zay tena mampijaly sy mampahority. Fa koatran'izany afaka manatona anay ihany koa ianareo, fa izahay de vonina andray ianareo na ny tenako, nareo mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amiko, vonina andray anareo zahay, anome torohevitra anareo, ivavako anareo, ary anapaka sy anafoana ny ozina zay manosika anareo mba hangataka sy samotra. Raha nahita fombiazana izahay tamin'ny taona lasa, de mino zahay fa am'tetony ety de mbola hita fombiazana, ary fombiazana tsaratsara kokoa no teo aloha azy no inonay, fa itondran'Andriamanitra anay am'tetony ety. Noho zany manasa anareo zay, tongava miona aminay, aza misalasala, aza menatra, fa vonina andray anareo zahay, ary vonina ivavaka ho anareo zahay. Ny fotoam-pivavahana anasainay anareo moa de efa voasoratra io, alahady maraina miditra fitsasana, de miditra folo, ary miditra amin'ny ray ora sasana. Ny andavanandro talata sy lakamisy samy manomboka amin'ny ray ora sasana. Ny telefônina fanareo mifandray aminay moa de efa voasoratra io ihany koa, 032 04 859 na 034 04 852 47. Ivavako anareo am'izay azaho, aondre aloha anareo, apetrao fonareo an-tananareo, ary minofa iasan'ny herin'Andriamanitra amty androandroany ety. Kanefa ihany koa ivavako anareo zay marary sy zay manangolana ny tenako, aondre alohantsika azy. Ry Andriamanitra raiky malala, rainy masina zay ny an-danitra, misaotra, makasitraka, mame voninahitra anao zahay, ny amin'ny afatra zay nampombanao ny mpanomponao tamty androandroany ety. Koa de mifona aminao Andriamanitra tsy tofo, ho andre olona zay nandreny ny afatra netiko androany, mamindrafo amin'izy ireo ianao, misy amin'izy ireo no vesaran'ny ozina, mangataka sy misamotra, ary de matsapa oro sy mijaly izy, vokatra ny herin'ny oziny zany. Mamindrafo aminy ianao, ka amarino ny vavaka zay ataoko, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tapahako ary foanako tanteraka ny fisina ozina mangataka sy misamotra am'ireo olona zay nandre ny fampianarana androany. Mifona aminao ihany koa ny am'izao firenena malagasy zao, ny amin'ny Madagasikara, ny amin'ny mpitondra firenenay, mifona Andriamanitra, mifona Andriamanitra. Aoka ianao Andriamanitra tsy to lay rainy Jesosy Kristy, amangy ny malagasy, amangy amin'ny Madagasikara, amangy ny mpitondra firenena, ka atonga azy ireo hitodika aminao am'izay izy tompo Andriamanitra tsy to, hitodika aminao ary anompanao amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy sy ny fandraisana Jesosy Kristy, ho velona ao anatiny, ho velona eto am'ty firenena malagasy misy anay ty. Mandidy ny fanaratsy ao zay mampivilivily ny sainy malagasy nampitondra, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mandidy ny fanaratsy manakana ny olona tsy ho an'i Jesosy ao, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary marary rehetra sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy, didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny heriny aretina, iala amin'ny tenan'ny olona. Tompo Andriamanitra tsy toa,
lehibe ianao magagy anao mahay zavatra rehetra ianao misaotra tompo vanao ny olana misy amin'ny tsirary avy amin'ny androandroany ity misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy amen. Zay za tompoko fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka mandra-piona amin'ny herin'iray tompoko veloma tompoko. Teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana Refi Androndrakely